Fahameraba-tsika tsirairay avindray atratsy ty zoma maraina fa efatsy amin'ny volana jolay ity sotroan'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao maraim-baovao zao indray afahantsika miaona aminy, afahantsika miray aminy, afahantsika mitombo hery ihany koa. Raisy tombontsoa ho anao mandrakarivo izany. Lohanderantsika ny amin'ny mofonenan'io dia vavakisika. Tomban'Andriamanitra io mbola fiampisaoranao zahay ny amin'ny tombontsoa lehibe izay omenao anain'io. Irina indrindra tompo raha hovahanao amin'ny fahatorana ny tsirairay avy ka ny fahafana izay avy aminao anay hanosika anay hikatsaka ny fahamarinana ary hanao ny marina hatrany. Mitenena ray aho fa voninkenanao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofonenantsika androany dia manao hoe fandraisana tendrony sy fitabatabahana tsy pirofiny finoana. Raha amin'ny Korintiana voalohany toko efatra ambin'ny folo dia fahavalo ambin'ny folo sy ny fahasivy ambin'ny folo manao hoe misaotra an'Andriamanitra aho fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra aho. Nefa raha ho mpiangonana dia aleoko manao teny dimy fantatry ny saiko mba hampianarako ny sasany koa toy izay hanao teny anankiray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Amen. Tsy maintsy esorina hatramin'ny fakiny ny vahadsoana. Rehefa izay vao vonona indray ny masom-boly tsara ny tany ka ampitrebony izany sy hitondra voa ho voninahitr'Andriamanitra. Fitsipifehezana sy fandaminana antsipiriany kokoa no hany fanohitra nanjaka teo amin'ny nasokajin'olona mpitandrina ny sabata ny fandraisana tendrony. Nisotro avy teo amin'ny loharan'ny fahamarinana izy sain-kely ihany ka tsy mahafantatra ny votoatin'ny afatry ny anjely fahatelo. Tsy misy ninonina azo atao ho an'io sokajin'olona io raha tsy voahitsy izany fomba fijery izay mandray atendrony izany. Ireo sasan'izay velona tamin'ny fihetsehana tamin'ny taona 1920 dia nitana fahadiso-kevitra ihany koa toy ny tsy fitsanganan'ny ratsy fanahy maty sy izay momba ny vanim-potoana ho avy. Ny tsy fitsanganan'ny ratsy fanahy amin'ny maty sy ilay fomba fijery hafahafa mikasika ny fiainana ho avy dia fahadiso-kevitra miopampana izay efa nezan'ny Satanam-pidirina tao amin'ireo fampianaran-diso ny andro farany mba hamontehana fanahy. Manantanteraka fihetsehana izay antsoina hoe fanomezam-pahasoavana ny sasany amin'ireo olona ireo ka milaza fa ny tompo mametraka azy tamin'ny fiangonana. Miboeriboerika tsy misy heviny izy izay antsoina hoe fiteny tsy fantatra. Nefa tsy ny olombelona ihany no tsy mahazo an'izay lazainy fa ny tompo sy ny lanitra manontolo ihany koa nefa. Voafitaka ny sasany satria tsy nisy nitondra soa ireo rehetra ireo. Hoy ny tenan'Andriamanitra manao hoe ny voany no hamantaranareo azy. Noheverina ho pirofo manokana mampiariary ny finoana ny fandraisana tendrony ao anatin'izany ny fitabatabahana. Misy ireo izay tsy afa-po amin'ny fivoriana raha tsy mandalo fotoana izay mampientanetana sy mahasambatsambatra mihitsy aza. Tsy mitondra soa nefa ny hery aza amin'ny fivoriana tahaka an'izany. Ny fivoriana aza ho tombony indrindra dia ireo izay feno fahamatorana sy fahamendrehana lalina ary mitady izay hanovana ny fo. Ingany izany teny izany ampisaintsainantsika mandrakariva tonga antsika andinika ary ihany koa makafaka fa ireo zavatra rehetra ataontsika ireo dia afaka mitrantsika fanontaniana manao hoe mitondra amin'ny fibebahana ve sa mitondra amin'ny fahafinaretana. Vavaka isika. Ianay tsara indriziny tanitro mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Saotra ny amin'ny fankahirezana sy ny fahinitsinana ary ampianaro mandrakariva izahay mba hijery anao izay tompon'ny finoanay ary hanaiky ny fahamarinana avy aminao ka hanao dingana tsaratsara kokoa hatrany isanandro. Aminaran'i Jesosy. Amen. Salam, Matu Isa.
miaro